ry malala an'andriamanitra sady voantso ny masina ho antsika manankarivany ny fafy ny fanamasina amen am'ty andro alakamisy 2 novambra 2024 dia mafaly amitsika ndray ny andiny ny finaina ho atsika mivavakysika misotranao zay tompo fa mamangy nisy atokantrano ianao asitraka ny hanomezanao nay ny teninao satria tsaroana indray fa tsy ny mofiany mavely fa teny rehetra zeroko nyvavanao de ataovy tsapana indray tompo be fitiavanao anay de namonjenao anay tamin'ny sanako latokanao sy mitady anay sy amonjana zay fe vokiso ny teninao zay Jesosy amen salamo 210 andininy folo voalohany salamo 210 vakina amin'ny anaran'i Jesosy isa halleloia sambatra ny olona zay matahotra ny Jehova sady makasitraka ny didiny indrindra hahery ambony tany ny zanany mitahina ny tagnanaky ny marina fananana siarena no atraminy ary famarinany ahitra malakizay ao maizana no posahany mazava ho an'ny mahitsy mamindra fosy miantra ary marina eveny sambatra ny olona zay miantra ka mampisambo tsy mahoresy eo am-pitsarana izy fa tsy angozozo manakizay izy mitsahovana manakizay ny marina tsy mba manana avilozy izy tafatretra matokany Jehova ny fony voatohana ny fony ka tsy atahotra izy mandra-pifaminy mahitany amin'ny nafazy mamafy izy eny nanome ho an'ny malahelo famarinany maritra manakizay misandratra mboninahitra mitandrony ratsy fanahy ahitaka ho sosika hity vazana izy ka hevina foana ny fananginy ratsy fanahy masolo manamasinanay amin'ny famarinana miteninao ny famarinana tazana eto amin'ny kilatsoratra masiny firiavana izato fiandaniana Andriamanitra amin'ny olona matahotra azy ka hoe olona matahotra an'Andriamanitra dia olona makasitraka mididiny indrindra olona makasitraka mididina ny indrindra hoe fatahorana eto de tsy hoe tahotra mampangoroa fa tahotra mitondra fanajana sy fakatavana ka ny olona matahotra an'Andriamanitra de feno fanajana an'Andriamanitra feno fakatavana azy ka akasitrany mididin'Andriamanitra vokatr' zany hahery ambony tany izy ny fananany tsy niareny dia ao atranitra ka zany tafatoetra matoky an Jehova amin'ny fony zany hoe tena feno fatokina an Jehova amin'ny fony ka tsy manahy izy na de inona atao ny fahavalony azy satria zao mivolazy eto voatohana ny fony ka tsy atahotra izy manjeny fahavalo zany mandra-pifaliny mahita ny ampondrafa azy voatohana ny fony zany voatohana zany tena mahazo tohana mahazo hery sy faherezana amin'Andriamanitra ihany tsy misy zany raha vo ny foninao no somary tsy mety de tsy afaka manao nainanina fa nefa nyfonao voatohana tsara tsy manatahotra anao vonina hiatrika ny toe-javatra rehetra sy enoanao eto de lazainy hoe foana ny faharinany ratsy fanahy eto dia mifanohitra ny olona matahotra an'Andriamanitra olona manatanteraka ny vorazany ten'Andriamanitra de lazaina hoe hotsahovana manakizay ny marina fa tsy angozozo manakizay ny marina atao amin'i Jesosy zany gara satria Jesosy rehefa nentina teo amin'ny Pontipilaty izy de nanasa tana amin'ny Pontipilaty hoe tsy hitan'izay anameloana an' Jesosy tsy hita zay nanameloana an' Jesosy de niantroantro vahoaka hoe omboy
dia mifono ny feo mivoaka mafy a lasa mitondra ny famoanany dide mimbona amin'ny hazo fijaliany Jesosy. Mbola naminy safidy ary Ponto Pilato hoe iza ny tiana roa ambona amin'ny hazo fijaliany, Jesosy avary Nazareta va sa vadivadysalona ianarana Jesosy avary Nazareta va sa izy teo misoratra masina fa tsy salona vavady dia niantsady olona io Jesosy avary Nazareta mibola fa Barabasy no anay dia jiolanina in'olona fa tsy ny olo marina. Mampiaketra jiolanina in'olona fa tsy ny olo marina satria hoy pasteur Bary amin'ny asa soratra nataony masina sy marina Jesosy Kristy dia tsy zakany tany zay feno faharatsiana sy feno fahalovana dia aloha nakipaka nanakety amin'ity tany feno faharatsiana sy fahalovana ity Jesosy dia maty dia nalivony nefa tsy navenan'Andriamanitra petraka atao am-pasany tao fa vao mangiran-dratsy dia tsanga ho velona Jesosy Kristy resany fasany, resiny fahafatesany, resiny fotahantsika, resiny ny fiainantsika koa Jesosy Kristy ilay tsy ambozozo mandrakizay ary tsy ahovana mandrakizay mianarana koa amin'izay ananaran'izany Jesosy Kristy izany indray no anamarinana hanamasinana anao ary hanafotananao koa fidio amin'ity ambon'ity ny Jesosy Kristy dia nanatitra ny tenany na dia tsy nanan-keloka ary natao oto ny fanamarinana sy famarinana anao sy fampihavanana sy fampihavanana tsika rehetra sy ity zao fotoana ity to tsaroantsika indray fa samy raha sambatra ny matahotra an'Andriamanitra dia indrindra ny makasitaka amin'ity antsika rehetra nezany ten'Andriamanitra zany sy hainantsika mandritry loandro ity nomany fitariana fanamasina. Amen. Dia raha sy misaotra anao zay raha io fa atoronao anay ny antondra ny taranaky ny marina velona mandrakizay sy tsy angozozo mandrakizay tsarovana mandrakizay ny marina toana ny fony marina ka tsy hanatahotra izy satria tafaketra ny fony any matoky an'Andriamanitra mifikitra amin'Andriamanitra tsy mety misaraka amin'Andriamanitra aza vela saraka aminao zay tompony ary aza vela tianao amin'ny teny fotsiny any voka tia ianao amin'ny asa amin'ny famparezanao anay amin'ny fananao masina zay mampatsara anao ny marina rehetra sy mampahery anay fakatavana amin'ny teninao sitraka iny ary mivavaka olo nanay zay ny an-danitra masinany eminaranao tonga ane ny fanjakanao ataonay ny sikaponao ety tany tahaka ny an-danitra minaniny anina sazo anay a mamilany erokay tahaka na milany zay nomboka taminay azany tona anay mifakampanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao mifanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany avy indrina amintsika ane zao todrano tonona minaraisana ka fanamaso zao a raiso amin'ny fifaliana sy fitiavana izany ary Andriamanitry ny fiadanana zay mitondra ny Jesosy Kristy tombontsika ampiambiny lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay izany atateraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sikapony any ka hiaso anatinareo zay kasitrany masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy any voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Voninahitra anio an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Amen.